Anisan'ny tetikasa izay manampy indrindra ny mponina amin'izao andro fahavaratra sy faharavan'ny fananana betsaka indrindra izao ny fifindramonina sy ny fanorenana toeram-ponenana vaovao ho an'ireo mponina izay lavitry ny tondradrano. Fanedetiana avy hatrany ary. Efa manomboka mivoatra ny fiainan'ireo mponina izay nisafidy ny findramonina eny Soaniedanana rehefa tafajoro ny tetikasa mikasika izany famindramonina amin'ny toerana ivelan'ny faritra ny renivohitra izany. Nambaran'ireo mponina toerana fa manampy indrindra azy ireo hialana amin'ireo loza voajanahary sy ny fahaverezan'ny fananana samihafa ny tetikasa goavana tahaka izao. Mba mahita karama entin'ny mamelomana ny vady aman-janany indrindra eo amin'ny resaka fandrosoana dia hoe nisy olona tena tsy nanam-paharavety mihitsy hatramin'izay nefa noho ny fisiany dia nanjary na niomby any ampahatrarana nisy satria niezaka izy napiditra fasika. Mba mialana ny fandriam-pahalemana zany mba betaka ny tanàna aty maty dezera be desaka be zany tena mary dia mba mahazo ohatran'izany laka vohitra zany zay amin'izao na be mponina be ny any tany mbola malalaka be. Ankoatr'izay dia hojerena manokana ihany koa ireo mponina etsy amin'ny la Reunion Kely izay hoesorina eo amin'ny toerana misy azy ireo ankehitriny ka omena toeram-ponenana vaovao eny Soaniedanana araka ny vinam-piarah-miasa izay arahan'ny fikambanana mpanatanteraka ny fifindramonina sy ny komina Antananarivo renivohitra. Misy telo zany fanatsarana ny tanàna izay fa koa ny communauté Antananarivo amin'ny alalan'ny direction population santé publique izay tarihako tsy maintsy mitsinjo ny fanatsarana ny fiainam-ponina. Izay nahatonga anay izay fanontaniana hoe fa maninona tsy asorona katrameny ambany tilely na maninona tsy asorona lia maninona tsy atao zao tsy mandray an'izay mihitsy zay ny antony dia tsotra hoe tsy misy ny planina matipaika hatramin'izay hoe atao aiza dia olona rehefa ho asorona bataina ve dia hoarina ny lavitra be any fotsiny zay ve satria fa manana an'izay direction population zay ny commune urbaine Antananarivo dia tsy nekenay divanay tsy hanaovana an'izany zao nefa zany efa misy ny efa mitodika ny daholo tsika efa volona zany tsika hijery an'izay vahaolana maharitra izay dia matabary mainty tokoa zany teniko anazy miaraka amin'ny afary sy ireo société civile hafa miaraka samy afary dia ny communina zany andray andraikitra amin'izay anala amin'ireo afa misy ny enquête sociale izay iarahana ny assistante sociale ny commune urbaine sy ny assistante sociale amin'ny afary. Ankoatr'ireo dia miantso amin'ny fifanomezan-tanana ihany koa ny fikambanana mpiaro-ny zon'olombelona indrindra fa ireo mpikambana ao aminy mandritry ny tolo-tanana izay ho karakarain'ny fanjakana ho an'ny trabona raha ampitso asabotsy.